Ranga iray no niara ny fisolokina tao an-tranony tao amin'ny tanàna ny Atsinjo Mitondraka any Port Berger ny 30 volana Jolay lasa teo. Raha ny fampitam-baovao dia olona ny vahiny tao an-tranony ihany ity nangalatra ny vola tahiriny ity. Tamin'ny fotoana tsy nateo azy no nangalaran'ilay olona ny vola tao an-tranony. Nisy ny fifamaliana sy fikasihan-tanana teo amin'izy roa tonta ka namoiny ainy ilay ranga voalaza fa nangalatra ilay vola. Tondra ny fanazavana ny komande ny brigade ny gendarmerie pirenena avy eto Mahajanga. Tamin'ny 30 juillet 2017 zany izy ity no nitranga nisy olona anankiray mpivarotra paraky avy any amin'ny faritry Tsinjo Mitondraka ny Port Berger no ny vahiny tao amin'ny un certain Tianjama na Ilema. Rehefa ny vahiny tao izy araka ny voalazany dia natory tao ny aliny 29 juillet. Rehefa marainy ny andro zany nandeha nangala rano i Tianjama tompotragno no foyen'le rangahy io ny tragnony Tianjama, tonga avy agny Tianjama avy natsaka rano efa tsy tao tsony i Tsarasoa di zamany Picto. Jerevany tay gaga zany le rangahy tamin'ny tsy natao an-tragno an'le olo ty, ny tao anatin'ny sainy hoe sao de mba nisy zavatra no entin'le rangahy de nijerevany zany ny tahiriny lasa tao vola 5,000 sy 2 hetsy. Taitra izy lasa niazakazaka nandeha nanenjika an'le rangahy io tsy lavitra teo ambody katrakatra hitany zany le rangahy. Rehefa hitany le rangahy de niteneniny lasanao ny volako otran'izao de namaly le rangahy za tsy nangalan'izany sy ny sisy raikitra ny ady nokapohin'ny Tianjama tamin'ny famaky le Tsarasoa. Rehefa nokapohiny tamin'ny famaky Tsarasoa dia torana de nisy olona nitondra azy tany amin'ny hôpitaly après 2 jours maty. Amin'izao fotoana zao dia voasambotra zany i Tianjama ny samborin'ny chef secteur miaraka amin'ny quartier mobile sy ny président Dina dia naterina aty aminay ao andalam-panaovana ny famitorana koa izahay fa mbola andrasina zany dia ny rapport ny dokotera sy ny acte de décès avy any amin'ny fianakaviana avy any Atsinjo Mitondraka. Efa manaraka famitorana eny amin'ny zandary ilay rangahy izay voalaza fa ankasitanana ary nafaty ilay olona voalaza fa nangalatra ny volany. Aorian'ny famitorana atao azy dia atolotra ny fampanoavana ny raharaha.